vahiny indrindra isika androany dia tsy izy fa Andriamatoa Rabonao John. Miarabanao tompoko. Miarabanao ary faly koa miarahaba ny mpiaino nyty radio fandarana aokazavy ity dia miarabandreo mpiaino manerana ny Madagasikara ny Radio Viva. Iny tompoko. Sambanao vao maniakatra teto amin'ny fandaharana Okazava kanefa raha ianao dia efa tsy zoina intsony na dia maheno fotsiny an'ilay anarana hoe Rabona ary dia efa mpandraraha goavana ary singana manokana ny hoe manana ny atao hoe traikefa ara-toekarena mpandraraha kanefa mandalina ary mandinika ihany koa ny tontolo misy rehetra eto Madagasikara indrindraindrindra amin'ny lafiny ara-politika sy ny ekonomika. Andriamatoa Rabonao John manahoana fijerinao aloha izay mba ho anontaniantsika hoe ny fisotra politika ankapobeny raha fahitanao azy eto Madagasikara amin'izao fotoana tompoko. Ny fizotra ny politika ankapobeny dia reny efa rentsika ireny vao eo anao no miteny hoe misy ohatra zao hoe fikasana mba ohatrandraisiny fitantanany vahiny ny zavatsy ny any malagasy sasasasany ohatra zany anatin'izay fa zay aloha lafiny teknika zay fa ny zavatra azo ambarangambany dia hoe ohatran'ny safotofoto maizimaizina ohatrany hoe ataontsika amin'ny fiteny hoe flou artistique ny zava-misy tsy fantatra mazava hoe hoaizy ty fireneny ity oentina makay izy le vahoaka zay niandrandra fanovana tamin'ny andro nary niafy ny andro hoe hoavy lay fotoana mahiratra ohatra mbola maizimaizina ihany. Io ma tsy sarodinina satria matoa ny firenena anankiray na ny vahoaka anankiray misendrotra misy zavatra zany tsy fandraisany intsony amin'ny mpitondra reny mety ataontsika hoe mila fanovana mpitondra izy zany hoe changement de président de république fa rehefa manomboka mitsotra amin'ny vahoaka ka mila fanovana rafitra sata changement de république zay ka amin'izao fotoana izao tsika rehefa nandeha tamin'iny transition iny dia niandrandra changement de république ny vahoaka fa tsy changement de président de la république fotsiny. Midika zany zay hoe raha ohatra le président de la république tonga na izy na iza ka mbola manaraka ny zavatra fomba fanao tamin'ny troisième république raha isitsika zany ohatra hoe mbola antiny sehatra aty la politika be consolidation ny fahefana fomba fijery zay mitovitovy amin'ny teo aloha ihany ohatra zay efa fantatry ny olona dia amin'ny olona le izy ohatrany misy hoe ataontsika hoe ambiance na température tsy fiovana ary efa fiovana zany zany ohatrany raisitsika zany atao changement de république tamin'ny taona 1.7 tamin'ny taona 2.7 ary tamin'ny taona 1.7 misy changement en profondeur zany hoe ny rivotra iainanao sy ny zavatra reanao sy ny vision sy ny rafitra ray amanontolo no miova ao na moa ny itovizan'ny rafitra kolonialy sy ny indépendance miova tanteraka tsy mitovy tsony na constitution na fomba fitatahana na mety ny olona mety azo atena hoe misy eo ihany na tsy fa tena miova atrany fotony le izy ohatran'izay koa tamin'ny 72 ohatran'izay koa tamin'ny 91 tamin'ny 91 zao resitsika hoe zany libéralisme zany atao hoe vent de libéralisme hafa mihitsy zany constitution vaovao zany mandeha any amina fomba fitantanana vaovao zany idéologie vaovao zany modèle économique vaovao zany tamin'ity tsy hita le izy tsy mare le vahoaka hoe aiza marina nefa izy miaina ao anatin'ny mesarotra ino moa tedaviny vahoaka ny tedaviny vahoaka ane dia hoe ahoany ty farim-piainako ty ataonao ahoana re tompo ty farim-piainany ity dia eo izy mieritreritra hoe tena tsy tafavoaka se culpabiliser eo izy kanefa ny zany rehetra zany miala amina rafitra ihany koa ka zany rehetra zany zay no antony no nametrahana ny hoe émergence de Madagascar. Izay zany nandao fandalinana mba ijerena ny tena hoe ahorana tongavana amin'izany hoe fampiakarana ny farim-piainan'ny isa-tokantrano zany tsy hoe misy fiatraikany kory misy fiatraikany tsy ihany fa tena hoe amin'ny fomba ahoana ao anatin'ny fotoana inona tsisy démagogie no ampiakarana ny farim-piainany isa-tokantrano zay dia manana ny hevitra zay manana fomba fijerinay ka raha ohatra ka alefa ny ady hevitra
dia izay aloha fiheveranay a no tokony anontaniana voalohany manontany mpitondra hoe ahoana re tompoko ny politika akapobeany ny politika raha toe-karena ny politika tsotro zao mba valio a ahoana ny ampiakarana ny farim-piaina ny isam-batan'olona dia eo tsika ny fandresinahatra izay indrindra moa andriamato rabona olo jauna ny hoe hery lehibe anankiray nitsangananareo mpahay-toe-karena ao anatin'ny tontolon'ny politika sy ny ara-toe-karena hery lehibe ho an'ny mpiaino antsika ho an'ny vahoaka satria avy hatrany izy zany dia hoe matoa mitsangana ny mpahay-toe-karena dia mahatsapa fa misy zavatra be da be efa tsy mandeha intsony manam-pahalalana zany ary ny vahoaka efa leo an'le resaka hoe miankin-doha amin'ny vahiny lava ka lasa manao tsinitsinina n'le malagasy manamaha izy azy sy ny anatra ary nandalina zavatra maro ka tojo amin'izany traikefa sy faripahaizana tandrify azy zany afaka mampiodina amin'ny Madagasikara sy mampahalala amin'ny vahoaka araka ny tokony ho izy samy resy lahatra amin'izay ngamitsika fa ny zavatra tena anontaniana zany eto dia ny hoe mahavaolana ve tompoko hiditra any amin'ny tontolo ara-toe-karena zany tsika zay mampikaikaiky amin'ny vahoaka hoe tsy voajery intsony ny fari-piainana araka ny teninao teo tsy voajery miakatra loatra ny vidim-piainana tsy voajery intsony ny tontolo ara-toe-karena lasa tafalatsaka ambany loha mahavany olana ve tompoko zany resaka pacte de responsabilité zay eritreretina atao kanefa rehefa mandinika mialatsiny fa lavalava le izy anazava avy hatrany dia avy eo ngamenao hiteny hoe raha mahita zany ny zavatra entinareo dia misy resaka hoe pacte d'émergence ihany koa azo eritreretina zay atao hoe move azonareo ampifandraisina ireo pacte de responsabilité izay entin'ny fitondrana amin'izao fotoana sy ny pacte d'émergence tompoko alolo tsara nga mambaza vaitsika mpiainga ihany koa le pacte d'émergence sao dia sahirana ry zareo azontsika azavaina tsara mihitsy ny atao hoe pacte de l'émergence de Madagascar anefa ny mialohan'ny fanazavana tsara ihany koa mametrapetraka ny fomba fijerinay ny pacte de responsabilité zay ezana voizina amin'izao fotoana zao izy io moa manahirana ihany satria ohatrany tsy fantatra marina le izy hoe pacte ve sa charte ve sa memorandum ve sa ohatrohatran'izay ka zay fotsiny ohatra dia efa tokony mazava raha eo amin'ny fitantanam-panjakana raha fahitanay azy a aloha azava ny vocabulaire ampiasaina samihafa ny convention samihafa ny contrat samihafa ny pacte samihafa memorandum ka inona marina le izy samihafa ny pacte de responsabilité samihafa ny pacte de stabilité samihafa ny pacte de non-agression mialatsiny tompoko miala fondro io izy le ray aman-dreny zay a mba hazavao re satria ao anatin'ireny fanazavan'ireny a tsy mazava no tsy hitan'le vahoaka intsony tsy hita amin'ny ataontsika hoe na ny député raha hoe inona marina moa io zavatra io aloha tsorina fa ny zavatra tsy mazava zavatra ohatrany tsapatsapa dia manjary atao hoe ohatrany hoe petatoko zany hoe amateurisme angambany a mialatsiny amin'ny teny an'izay fa aleo mazava ataontsika hoe mazava zao ohatra hoe mazava amin'ny sehitra atao hoe vocabulaire technique a hoe samihafa tompoko ny atao hoe expert comptable sy ny expert en comptabilité zay ataovy mazava le izy aloha zay aloha voalohany faharoa dia hoe hoentina aninona objectif inona io zavatra io ny re zao ohatra dia hoe aleo tsy maintsy apetraka ny stabilité dia amena ndraikitra daholy ny androm-panjakana rehetra mba ametraka ny stabilité ohatrany hoe manao karazana convention na memorandum dia amin'izay a afaka miditra misehitra fampantroana amin'ny firenena marina zany fa sao dia mba mandeha aloha ny akoho ny atody ny tiako lazaina izao inona re tompoko ny tsara kokoa mazava amin'ny olona ny vision anao mazava amin'ny olona hoentinao makarity firenenty rehefa zava tsara mihitsy hoe zao ny fomba natanterahana azy programme mazava ny dikan'izay modèle mazava ny dikan'izay fireikevitra mazava ny dikan'izay hita maso ny zavatray re ansofony dia ino no entinao mandresy lahatra
hoe andao mba soniaviny ty ataontsika hoe raisiko mihitsy hoe pacte du PND ty zay afa mihitsy zay indray soniavinao any amin'ny député iny soniavinao any amin'ny sehatra maratonga maro samihafa iny ataontsika hatrany amin'ny FFK iny moa ohatra dia ireo société civile maro samihafa ekenareo ve ity programme hoentiko ty hoentiko ampandrosoana amin'ny firenena dia à partir any miala amin'ny signature an'iny PND iny mazona majorité dia manana stabilité ianao zany hoe samihafa le approche de cause à effet moa filaza azy aminay a tokony efa mipetraka de ny voalohany ny atao hoe pacte de responsabilité na pacte de stabilité raha vao nametraka amin'ny programmany PND teny amin'ny hazo arivo teny amin'ny assemblée nationale ny prime ministre fa tsy hoe rehefa sahirakirana fa misy rivotra mitsoka be mitady andeha motion de censure mitady andeha ny motion de décharge vao mikorapaka zay le ohatrany hoe misy pilotage à vue ihany le zavatra tsy ampy kely angamba mba eo moa samy sarotra tokotra ny fitantanandra raha politique zavatra be da be ny paramètre zay tsy maîtriser am'izany kanefa kosa gouverner c'est pouvoir zany hoe tsy magnantsy efa mitsinjo anao hoe mandray an'io io ny reny revendication reny logique any reny tsy maintsy misy reny na revendication ny jirama na revendication ny mpampianatra zavatra miaina ao anatin'ny mesahirana le vahoaka donc mila zavatra izy angalany sécurité donc rehefa andray an'le fahafana de efa prévoir an'izay zavatra zay ao anatin'izany hoe ahoana no afahako milamina fa tsy hoe rehefa mikorotana ako zay vao alamiko samihafa be le izy ka eo indrindra no miteny hoe inona moa ny pacte de l'émergence de Madagascar voalohany aloha io fomba approche na processus io dia processus azo lazaina hoe tsy ny émergence de Madagascar namorona azy io processus io daholo miaraka amin'ny mpamatsy vola Banque mondiale io na FMI io na mpamatsy vola privé io na ny rehetra miaraka amin'ny communauté internationale no priorité rehefa nanaiky ny programme ny androm-panjakana zany hoe ataotra hoe ray volanao arinany fametrahana ny programme mpanjakana dia mangataka ny pacte manodidina mba hanaiky an'le programme io zany ohatran'izany tany Sénégal natao an'izany tany Gabon natao ohatran'izany koa tany Cameroun natao ohatran'izany zany hoe io ny processus apetraka aloha en priorité dia rehefa avy eo anao dia manazava amin'izay ny vision anao dia manazava amin'izay ahoana fomba fanatanterahana ny vision anao iny natao hoe vision tompoko dia amin'ny vision azy dia voir mahita vu hita amin'ny maso mafantatra hita amin'ny maso daholo hoe inona le izy zany communication ndresako fa vision zany tsy atao hoe rehako tamin'ny radio le vision rehako tamin'ny télé le vision samy hafa io raha tsy hitany vahoaka mazava hita amin'ny masony sy rehan'ny sofiny sy mazava aminy miplaninina amin'ny taona firy ao anatin'ny fotoana hafirina ny vision zay lasa pacte tsy mandeha ny réconciliation ny vahoaka sy ny mpitondra zay ny atao réconciliation aminay ka zay indrindra no anazavako eto hoe izahay tompoko efa nanome tanana anareo io moa rehefa tsy mitovy ny firehekevitra tsy mitovy ny fomba fijery dia tsy maninona tsy place loatra ny tedavinay fa alohanay nanajatena fa efa napetraka io tamin'izay mbola mpanolo-tsaina hoe apetrao ny programme ny émergence de Madagascar zay ekeny ny iraisam-pirenena satria io daholo zao ny norme sy ny fenitra tedaviny mpamatsy vola amin'izao fotoana zao na ny Asie io na ny États-Unis na ny Frantsa efa io daholo raha jerenao ao anatin'ny manova recherche ianao tompoko jereo zany hoe émergence de l'Afrique zany fa efa io zao efa vita ny libéralisme efa vita ny socialisme efa émergencisme zao io ny rivotra zao amin'izao fotoana zao dia napetraka io tamin'izay mpanolo-tsaina hoe zao Andriamatoa prime ministre mba amaro amin'ny président fa ho apetraka ny programme émergence zay hafa mihitsy innovation filaza azy misy innovation be da be ao anatiny zay azo azavaina rehefa tonga fotoana dia rehefa avy eo dia mba metraka ny pacte de l'émergence zay siniavin'ny député ametrahanao stabilité anao dia rehefa avy eo hoeto iny azafady toko tivitra indrino amin'le pacte d'émergence hoe mba tiany mpiaino antsika hifantatra mihitsy zany ao anatin'ny pacte d'émergence iny hoe
ny vahiny ve no mahazo tombontsoa kokosa ny malagasy ny tokony andidy an'le vahiny. Zay manko io ny tena olana angezabe manko Andriamatoa Rabonaolon-Jaune de hoe fanomezana laka be loatra ny vahiny. Ny teny ianao teo hoe FMI sy Banque mondiale fa rehefa apetraka ve zany le vision sy le proposition rehetrarehetra ao anatin'le parta izy amin'ny priorité le vahiny ve sa le malagasy. Eo manko ny tena olana angezabe mipetraka zao eto amintsika ary mampalahelo ny vahoaka mihitsy tompoko. Zao angamba ny tsara fipetraka ny fanontanianao fa mila fanazavana tsara io. Angamba somary ataontsika hoe somary somary apekaroka kely angamba le fomba fijery. Satria raha vao miresaka ianao hoe ny vahiny no amenavana eo amin'ny fitantanana ny sehatra maro samihafa ary indrindrindrindra manomboka amin'ny miditra any amin'ny fitantanana ra-panjakana na dia mpanolotsaina fotsiny ary de fa midika zavatra dehibe zay eo amin'ny lafiny firien-kevitra. Zay ngamba fomba hijerena azy. Rehefa avy eo tsika miteny hoe ahoana ny tokony anaovana azy, inona tokony firien-kevitra ary inona firien-kevitra ay. Fa raha ohatra ianao miteny hoe efa misy Banque mondiale sy ny sisa dia fatatsika tsara mihitsy ary iainatsika ary io ngamba ny veriko hoe eken'ireo mpitondra na satry na tsy satry hoe io ny ataontsika hoe parole d'évangile tonga de ankoatran'izay libéralisme extrême. Tena miditra firien-kevitra idéologietsika. Ny atao libéralisme extrême de efa io neverina tamin'ny 92 io hoe io ny ataontsika hoe panacée. Privatise eo, libéralise eo, aleo ny fanjakana no arbitre tsy miditra amin'ny sehitry ny famokarana itsony fa dia mandamina ny tontolo rehetra hoentiny tsy miakina ahafahany mivelatra. Izy moa tsy nanakeny zany teto. Ary hatramin'izao ngamba mbola zay ihany ny fomba fijery. Ka io hatramin'izao io mbola tohizana. Fa ao kosa ao anatin'ny libéralisme misy ny atao hoe extrêmement libéral na extrême droite. Ao kosa ny modéré etcetera ao ny plus social, plus communiste. Zany hoe mandeha gauche droite zany le izy loatra raha isika hoe sary anankiray. Eo amin'io extrême droite io matetika tsy azoko azo ny olona loatra nefa ohatrany naturel ohatrany io vérité na mpitondra anankiray un leader d'opinion président de parti politique izy filohany ohatra zany raha isika zany hoe amiko ny social zany tonga rehefa mandeha tsara ny fivelaran'ny libéralisation ny privatisation. Donc ao anatin'iny zany mba afangaroko satria lasa état privé afangaroko ny fitondrana privé sy ny fitondrana fanjakana. Zay ny atao hoe extrême droite. Avoatsika miditra hoe arbitre amin'ny fanjakana de mivelatra ny toe-karena secteur privé zay izy efa droite. De rehefa aveo tsika miditra indray amin'ny hoe sady mitsinjo ny aratsy sosialy no mijerika io ny ara-toe-karena efa eo ampovoany zay. Fatatsika zay fa mba miangavy ianareo ary mpandinika eto amin'ny viva raha isoarak'izay anie dinio tsara anie ny fomba fijerindreo mpitondro reo hoe fomba fisainany fomba fitantanany de ho fantatrareo hoe extrême droite ry gauche ry ohatrohatran'izay. Raha isika zao ny fitantanana mazava amin'izao fotoana zao privatiseko hozy izy ny choix zany atao location gérance ny jirama. Choix libéral zay choix mais efa mandeha makany amin'ny privatisation ihany zay fa voafetra ny fotoana. Zany hoe zay zany ny idéologie tondran'zaro azy. Aloha raha isy tantanany vahiny na directeur général lara ny hermady libéral zay efa manakaiky ny extrême kely zay. Ny malagasy ny firina rehetrarehetra rehefa mihoatra ny 100 ambany kely ny vahiny no manjaka ao aminy na firenena izy na firenena izy efa manomboka misy seuil-ny fahatatezany vahiny fahatatezany le tompotany am'izany. Zany hoe misy seuil le izy seuil de tolérance afilaza azy. Ka rehefa mihoatra de manomboka mieritreritra hoe tsy rariny zany hoe miakatra ny ampony. Tsy maintsy jerenao zany rehefa mijery ny tantanam-panjakana ianao zany dosage za zavatra zany. Rehefa miakatra ny ampony dia
ao anatin'ny fanadadinana atao zany reny mpanao pikariko reny dia miteny hoe zavatra anankiroa ihany iny tena mampihozogozona amin'ny fanjakana e rehefa tena dinihana ny anankiray a dia ny tsirariny ary ny anankiray a dia ny fahantrana ny tsirariny a dia hoe lasa manan-karena be ohatra miopampana ny mpitondra nefa niditra atao izy tsy dia lasa loatra zay zany tsirariny misy zavatra be da be jeren'le vahoaka misy siosion-dreraka reny dia eo izy manoka hoe tsirariny kosa ty zay mbola mantra nefa ry zareo to ohatran'izao faharoa dia ny fahantrana fahantrana rehefa manomboka miakatra daholy mimidina amin'ny fari-piainany zay anankitelo ihany mitondra azy ary ny mpitondra teo aloha dia nafantatra an'izay tamin'ny andron'ny ratsiraka tamin'ny andron'ny zay nandalo teo hoe ny PPN ny électricité sy ny énergie dia ny transport rehefa reo no manomboka mizongozona ka miakatra tsy taty dia efa na iza resaka politika eto na iza tatany eo ka metraka pacte de responsabilité pacte de stabilité dia tadio fa tena mitady lalatafa ny olombelony zanak'olombelona zany hoe malagasy zany reo anankitelo reo zany hoe inona moa PPN énergie sy ny transport filazanay azy eo amin'ny émergence moa zany de hoe PET na PET refitra ny système ka zay zavatra zay zany tsara dinina hoe rehefa raisin'ny vahiny ve tsy maintsy miakatra ny ambopo atraizany dozazana zay fa aminay kosa dia zao eto amin'izay niditra zao anao fomba fijerinay aminay émergence zay saritanay mba eritreretany rehetra amin'ny fomba na fireke-hevitra na modèle économique anay zay mbola hazavaina fa fireke-hevitra aloha eto ilaina mihitsy ho fantatra voaka satria io fireke-hevitra io no tsy ampy kely eo anatrehany fomba fijery politika aminay rehefa misokatra Madagasikara mila mampiditra famatsim-bolo Madagasikara mila mampiditra ny investissement IDE Madagasikara fa tsy maintsy mitsinjo ny fiandriana pirenena ao anatin'ny fanapa-kevitra rehetra Madagasikara tsy mivarotra ohatra fiandriana-pireneny ny tany io ady-hevitra be eo tamin'ny mpamatsy vola ny FMI nareo raha tsy mivarotra tany tsisy investisseur eto zay ny sécurité d'investissement fangany pays émergent ohatra ny any amin'ny sasany nga mivarotra tany inona ny ataony hoe société d'économie mixte ny filazany azy zany hoe tsy amidy le tany fa mena ny secteur privé malagasy na koa fanjakana secteur privé malagasy en priorité dia inona asina tontolo zany hoe tontolo environnement des affaires de classe internationale la misy mba hisintomana ny vahiny anjaran'ny fanjakana zay mba hiara-iasa amin'ny secteur privé malagasy zany fomba fijery hafa zany hoe tsy metsy ny extrême libéral ary tsy tafavoaka io libéralisme natao depuis 1990 io tsika io ny résultat fa mila fomba fijery vaovao hafa mihitsy fisokafana mitsinjo ny fiandriana pirenena économie toe-karena mitsinjony socialy zany hoe le juste équilibre du milieu zay zany fomba fijery émergence raha isitsika zao ohatra hoe jirama zany exemple am'izao fotoana zao ozy izy ny libéral zay verine fifalany andro am'izao fotoana zao amin'ny fomba fijerinay sao obsolete le fomba fijery io ranga privatise eo dia andeha io mandeha dia tonga ny vahiny dia alao mandeha aminao tsy fantatraoany raha mitsinjo ny tena isa tokantrano sy ny faripiaina vaoka ianao hoe ho ampiakarin'le vahiny rehefa manao koa sy ny anti-investissement izy mazava ho azy hiakatra io tsy voatsinjonao zany tao anatin'ny fanapa-kevitra hoe sokafako le izy fa mitsinjo n'le sosialim-bahoaka fomba fijery zany raha ny émergence zao raha ohatra ka mba zay ne mpanao karazany hoe mahevitra zay tsy parti politique fa zay vonda iarasa amin'ny parti politique na izy mitovy fireke-hevitra mba mandray any anay zay fomba fijerinay io ny raisany raha aminay zany le jirama io tsy mila zany location gérance zany fa aminay libéralisena ny secteur atosika makany asy-pifaninana izy ho hitany eo hoe atraiza isy faninanana vidiny ny énergie any amin'ny tokantany iny fa aloha isokatra libéralisena atosika makany ny secteur énergétique
fa tsy hoe mijana any ambanivohitra fotsiny de tazomy jirama eto ny mondrenivohitra aloha hipetraka fa tsy ry mikitikitihana satria mbola raha vao anatin'le pety maty zay le hoe énergie raha vao iny kitihanao a miteraka instabilité ny filaza azy économique donc mpamatsy vola nefa miexige zay le extrême libéral la ny FMI io hermady jirama io jerevo zanina atao jerevo aza subventionné nareo tsony fa aloha andeha vérité des prix ao anatin'izay a tsy voakontra flottement ihany io tamin'ny androny dévaluation tsy voakontrolenao tsony hoe aiza ho aiza marina ny tena ko réel le zavatra eny fa raha tokony io zany io raha tena atao hoe vérité marina miala amin'ny petrabola ao anatiny sy ny ataontsika hoe ny fond de roulement anatiny sy ny besoin de roulement zany a mandeha pertu e donc raha atao vérité zany hiakatra avy roa eny zany avy telo ny jirama zany tsara jereny zany nahoana moa ty mba ohatra anakiraiky io raisika ao anatin'le izy na hoe resaka momba volamena raha sitraka ao nahoana moa tamin'ny transition zay tsisy famatsim-bola dandradradraina hoe crise teto crise nous sommes en période de crise il faut maintenant rentrer dans l'ordre constitutionnel fa miala amin'ny crise ny crise tompo koa aloha zava raha mihaino tsara tsika vahoaka de misy atao hoe fitotongany vidim-piainana miopapana misy crise d'inflation explosion sociale satria memafy le fiainana zany crise zany a tany firenekafa zany hoe mandeha médecine ianao a de raisareo mivola de mahazo entana raisareo anao any amin'ny supermarché zany ny atao hoe crise fanga nisy an'izany teto fa fironona le crise hoe rehefa nanonga-panjakana nareo de idinay dolo ny robinet donc en crise nareo laza aminao fa tamin'ny efa taona 5 taona iny na iza atao a ny aiky mihitsy ny mpamatsy vola hoe ary zalahy zany to tafavoaka ihany tsy mila anay amin'ny fomba ahoana aloha miaraha malala fa samy mitao daholo miploa am'izao fotoana zao na ny président TGV fa de fantatra fotsiny a tsy de nisy inflation tsy mitotongana firy ny vola ary nisy subvention tao fa tsy mila famatsim-bola tany velany ary tena mahavarina de nirespecte ny engagement Madagasikara nandohany tetiny isam-bola isaka telo volana zay zavatra mba eritrereto ihany zay voaka malagasy hoe inona mbana atao crise eto a dia mandraiky eo am'izay fomba fijery zay a ny momba ny mafana be ohatra tao ao ny moraka resaka volamena volamena io le hoe io volany io tompoko hoe nandritra fotoana marony zany a dia déclaré de hoe raha misy de misy de 10 kilao isan-taona etc rehefa ny mivoaka to mihoatra ny 500 kilao isam-bolana dia tsy ampy zany ny contrôle misy gaboraraka etc nefa volamena no arena voalohany manome ny lanjany volantsika stock d'or zany firy stock d'or Madagasikara mba misy chiffre ve zany stock en devise misy hoe lasa niaina be ny am'izao fotoana zao to fa lasa 300 millions de dollars nefa tamin'ny andro transition to mihoatra ny milliards de dollars tsy fantatra moa le izy fa de zay ny zava-misy fa am'izao fotoana zao mafiry marina stock d'or Madagasikara de eo zany ny fanjakana manapaka idéologie foana ty resako ty ozy izy fanjakana libéraliseko ny famokarana volamena zay fitapaka tamin'ny ianina inona dikan'izay de mba libéraliseko le izy dia afahako manara-maso akaiky ny ristourina sy fidiram-bola sy nietra avy amin'io mba isy kosa vokany aty amin'ny kitapo-bola fanjakana zay ny dikan'io de afaka manao volamena daholo zany zao fa tsy monopole ny banque centrale intsonina amin'ny fanjakana ny fividianana volamena donc miena zany ny trafika na volamena rehefa sokafan'io raha mihaino zao ry zaro libéral tena zay mihitsy no izy zay koa zay ny hevitra izy tena mariny zany fa izy amin'ny teny fa mariny zany izy amin'ny teny anao fa rehefa zay izy de parole d'évangile tsy maintsy mametraka soa ny fanjakana hoe inona priorité amiko ilay mahazo an'le ristourina sy dividende am'le fanondranana volamena sa mampitombo ny stock d'orko mba ampi équilibré ny sandam-bola malagasy mitseren'izany ve fanjakana
zay efa mitotongana mafy mihitsy ny vola isan'andro san'andro. Ny volamenanao le tsy vidin'olo anaovana firavaka fotsiny ho ampidinany banque centrale any Dubai io, any Thaïlande. Mba fantatrao fa ny banque centrale any Frantsa ny anisan'ny be volamena indrindra raha zao tontolo zao nandritra ny andro kolonia. Ny akabeazany volamena teto amin'ny kolonia fa anisan'ny nataontsika hoe ny akapobeany Madagasikara. De iny ny herin'ny volanao. De raha manao choix ianao zany de tsara mba jerenao hoe izaho amin'ity secteur anankiray ity de tsy maintsy mitsinjo. Zay le hoe kafa nara-toe-karena fa mitsinjo ny sosialim-bahoaka. Sosialim-bahoaka ny fitonongany vola. Io ne misy miteny eto hoe ataovy aisoro midy de fa volamena aloha voalohany indrindra. Hoe ahoana no amadinany io ho stock d'or any banque centrale laingo. Dikan'izay hafa mihitsy zay processus zay. Zay processus idéologique hoe plus social zay fa économique ihany satria mitsinjo vahoaka. Fa dikan'izay keo amin'ny lafiny teknika de hoe ahoana no ahafahako fanjakana manao investissement amina raffinerie manara-penitra. De iny raffinerie zany no mividy ny volamena zay concentré fanjakana sy ny banque centrale no afaka manao an'io mety partenariat tsy maninona fa tsy rehefa tsisy ny vola de atao biotil izy mbola azavaiko ny biotil mo fa iny raffinerie iny no entinao anananao stock d'or me mazefatra de tsy satran'ny crise financière na crise monétaire amin'ny firenenao ohatra daholo zany zay ngamba ny lavalava iny fa mialatsiny kanefa ny zava-misy tsy arak'izay tompoko izay indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe arefa ambaranay ary zay vao tena akaposition hizahay émergence tsy mitovy ny fomba fijerinay amin'ny PND adievitra no atao andao hiady hevitra sika ny stabilité koa ny démocratia de ilaina no samy mijoro amin'ny heviny de andao hifandresy lahatra sika andao hifampitana amin'ny hevitra fa soko anareo mihevitra hoe rehefa hiteny zay ka tsy d'accord aminareo de hoe andeha hanongana anareo azafady tompoko zay aminay ilaina ny stabilité amin'izao fotoana zao fa rehefa mba misy zavatra tsy ekenina tsy mitovy mety nareo manana ny vérité anareo le idéologie zay verinareo fa marina fa zay koa manana ny anay de andao tsika ifandresy lahatra andao hiakatra plateau manao défi mihitsy zany zay alefaso mpiaro ny PND de aloha zay mpiaro ny émergence azavainay ny anay azavaony anareo de aloha jeray maresy lahatra ary zay mahatonga any amin'ny teny hoe izahay koa rehefa ely io fa tsy vao zao efa natatako hoe tantarany pacte de responsable pacte de l'émergence de Madagascar io izahay dia anainga efa voasoratra ny anay ataonay transparent ny anay azavainay mazava ny modèle économique anay sy ny idéologie anay sy ny fomba fanaovana an'izany hoe pacte zany misy article zany misy zavatra mena misy juridique zany misy soumetena amin'ny assemblée zany mbola salalana zany pacte zany ohatran'ny contrat avoakanay ny anay de ho hitatsika eo de am'izay mba mipetraka marina ny équilibre eto amin'ny fomba fididina hevitra fa hoe misy pôle anankiray zay manana marina de ny sasany mihaino fotsiny na miparitaka loatra firehekevitra de tsy fantatra tsony tsy hita avoaka tsony anizany tena marina fa ny anay aloha de avoakanay apetrakay ny pacte de l'émergence de Madagascar ary ao anatin'io zay no ampahafantarinay ny vahoaka tsisy ambahamba transparent inony zany pacte zany raha azoko zany Andriamato Rabonao Jaune de mbola mizara roa mazava tsara zany amin'izao fotoana ny hoe mbola tsy miaraka mihitsy zany amin'ny fitondrana io ianareo fa manana an'izay le pacte d'émergence de Madagascar zay ny fanjakana moa io zany pacte de responsabilité pacte de PND etsetera mbola tsy tafapetraka ao aminareo mihitsy zany hoe hiaraka amin'io fa raha ohatra ka tsy fanaraka araky ny teninao hoe tsy afaka hiresaka tsy afaka mifandinika mifandresy lahatra de alohanareo mihitsy misaraka aminy ve tompoko io ngamba le fomba fiteny jereko matetika misy mieno ve mba mieno ve tsy zay ihany ny tokony inony fa anisany eo be da be ny tehiteny ao ny sefafi eo ao koa ny mpamatsy vola mieno ve indrindrindrindra mba mieno ve nareo na mandinika hoe efa miovane ny rivotra manerana an'izao tontolo zao efa misy fifanjajaka-kery vaovao fomba fijery vaovao hatrany amin'ny banky mona me miteny hoe efa tokony ovaina fa tsy netiny teo aloha fa zavatra hafa mihitsy zao ary io zavatra hafa io de midika hoe nouvelle vision de développement tsy mitovy mihitsy nouvelle de vision de développement hatramin'ny taona 2000 l'an 2000 fotsiny ohatra fa 10 taona lasa zany betsaka zany tsy amin'ny 2015
mba mandinika ve isika malagasy mihitsy fa za tsy miteny hoe mpitondra ihany hoe aiza ho aiza ny hitondratsika sambo amin'ny Madagasikara ao anatin'izany rivotra vaovao zany raha isika zao ohatra hoe amin'izao fotoana zao ny crise financière tamin'ny 2012 mbola mitohy mbola ipoka io ny occidental le ohatra zany a rivotra any zany amin'izao fotoana zao any na inona lazaina miovany sehetry ny pôle amin'ny pouvoir économique hoentinao makany amin'inona le sambo amin'ny Madagasikara fa tsy hoe mbola ry amin'ny sehatra seranaty sambo efa manomboka efa ototsika hoe lany andro nitondranao ikakostenao Madagasikara tsy aleo ve mba ary am'le zavatra efa rivotra vaovao zany ohatra zany zao ny tiako lazaina dia raha ohatra ka miteny ianao hoe miaraka sa tsy miaraka misy tantarany izy io izahay dia misokatra ary manasa ireo zay rehetra na vondrona politika io na congrégation religieuse io na association hoe resy lahatra ve nareo azavainay ho resy lahatra ve nareo amin'ny firekevitra izoroanay ho resy lahatra ve nareo fa tena ampiakatra marina ny fari-piainanao ty programme ty isany mbatan'olona azavainay zany a ho resy lahatra ve anao a ohatra hoe azosika atao mazava tsara tsy de magozy fa raha manomeny zany nareo de taitra hoe azakoana fitanany zany ry olotsoniny ao anatin'ny 100 jours amin'ny fomba hoana ny ambronan'asa 100 000 azavainay zany rehefa tonga fotoana mihoatra rahatserana zany angamba raha mareny zany ny fomba fijeritaloha hoe revin-giadry zany satria efa misy an'ileo zatoandro mamitaka am'izao zatoandro ane tsy hoe ny asanao andavanandro no entinao aseho hoe zay de miasa be tsy zay ane procédure makatsy nanao lalàna de nanao kely inauguration tatsy de tsy zay ne tokony hoanao ve tompoko Andriamatoa Bonheur John olo John ny manaiky venao hoe misy politika maloto lalovina eto amin'ity firenena ity ary io nisanjato betsaka zany tsy mahatafavoaka sy mahapotika an'le vahoaka sy le firenena averiko any le teniko teo satria misy antodolo le niteniko reny rehefa ny vahoaka mahita ny tsirariny maloto maty egalina tsirariny na mahantra izy na siosio na rumeur io na mariny io na tsy dia malonolony le vahoaka tandre mitompoko aza manao ny tsirariny na tsy mety zay zany tiako lazaina za tsy mba fombako reny andeha hiteny hoe misy maloto ve allo azava fa matombo y a pas de fumée sans feu ary tsy vo zao io akory le système sy rafitra iainanao io zany ataontsika hoe rafitra inona moa zany de azavaiko ndray ty fa so de lava loatra tsy fantatro tsony ianao tsy nampianarina anao programme économique politique économique tsy vita zay fa tsy hoe tsy nampianarina zay zany ny zavanisy tsy ho aloha tsy nampianarina ianao anodina vokatra ary tsy nianatra koa ianao fa nitaizaina fotsiny hoe ianareo de mpanao agricole fotsiny manao akora de vous êtes à vocation agricole ohatra zany fa ianareo koa ny tena grave de hoe ny fampandrosoana firenena tsy nareo mieritreritra azy fa zay vahiny zahay banque mondiale zay FMI zay frantsay zay américaine de izahay zany raha isika toko tsotra be le vahiny no miteny hoe ity tompoko ny programme tokony napetraka reo any Madagasikara de rehefa mametraka reo nareo dia ity ny vola hovatsinay anatanteraka ny programme vola volainay tany Washington io ohatran'izay ny hatramin'ny 2006 fa saingy niova le izy azonareo an-tsaina ve fa niova ary ny fiovana io ngeza be satria mampiova toe-tsaina io amin'izao fotoana zao mpamatsy vola miteny hoe ataovy ny programme anareo prenez vos responsabilités mba matotra soyez adulte de finansienay programme zay avoakanareo arakarak' zay hitondranareo azy efa niova tanteraka hoa io zany ianao mitondra de hoe inona marina le programme io anao vao amorona amin'ny PND zay heritaona sy tapany après vao vita miova be satria raha izay nefa nazava efa niomana ny mpanao politika hoe tena mila mandroso programme ty fa tsy tandrabetsaka amin'ny programme tokony atao hoe la sécurité de mampandroso firenena de mila éducation tsy zany programme fa mila technicité amin'izao fotoana zao fanaovana politika mila fahaiza manao mila mandrafitra programme mila manana mazava tsara mihitsy fitondrana firenena de
tsy vita intsony rehefa ao anatin'izay sehatray amin'izao fotoana zao hoe tsy mety intsony nefa atao ahoana moa fa dia zay zava-misy fa hatramin'izao hatrany komitala ny hoe ataontsika hoe mandresy lahatra amin'ny show politika fotsiny fa ilaina ny show ilaina ny programme tsy atao ambanin-javatra amin'ny programme iny no promesinao sy ny contrat socialinao a rehefa tonga eo amin'ny fahefana ianao kanefa koa amin'izao fotoana zao efa zay koa ny exigena amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe hoeto ny programanao ry mpitondra inona ny atao hoe programa ahoana mazava-dehibe ny programa ahoana tsika mitenyntsika hoe la mode slogan ohatrany hoe Madagascar naturellement ohatrany hoe Madagascar humaniste écologique dia amin'izao fotoana hoe Madagascar programme inclusif inclusif zany de hoe misy fiatraikany isy atokantrano satria manina moa ny teny hoe inona ny mahatonga iteny hoe zareo zany ataovy inclusif amin'ny programme rehefa manao nareo izy eny nanao programme teo aloha hatramin'ny andro andravalomandany zareo tsy inclusif mihitsy zany ny programme hatramin'izay niakatra foana ny taux de croissance fa tsisy fiatraikany isy atokantrano dia rehefa misy constat d'échec dia enao indray no asay miteny hoe ataovy inclusif rehefa manao nareo jereva ne le logika an'ilay nenay hoezahanay rehefa nieritreretinay lalina hoe nenay tsy inclusif ihany tsy fiatraikany isy atokantrano ihany fa mampiakatra ny fari-piainany isam-batan'olona ahoana ny atongavana amin'izay fanontaniana petraka izay zay mahavaly andao